Ny grevin'ny mponina tetsy Ambohipo no zaraintsika eto mahakasika ny fahatapahana jiro lava reny na hoe délestage zany. Nahery vaika ny fandona mpitandra filaminana sy ny mponina anao fihetsiketsehana noho ny fahatapahana jiro lava reny tetsy Ambohipo. Teo amin'ny 3 semaines no nanao ny fidinana an-dalambe ireo andian'olona ireo nanomboka tamin'ny fitoran'ny sasany hariva ary tsy nijanona ny sakoroka raha tsy efa tamin'ny sasakala. Nandoro kodiarana, torabato, ny akiaka etran-dany kosa ireo mpitandro filaminana nanaparitaka ireo olona ireo tamin'ny alalan'ny lacrymogène mba hamerenana amin'ny laonany filaminana sy ny famoivoizana. Betsaka ireo polisy sy zandara ary ny tafika no naratra voatorabato sy voatoraka cocktail molotov vokatry ny zany. Araka ny fantatray ihany koa dia nisy nandoro ihany koa ny trano ny jirama, nisy moa ny voasambotra sy ny tazomina hatao famitorana satria araka ny hita manko dia hoe moa nisy mitarika ireto vahoaka reto. Araka ny hita manko dia tsy nisy mpitarika ireo olona reto vahoaka reto satria efa leo mijaly noho ny ataon'ny jirama sy mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ty. Ny ray hina ny vahoaka malagasy ny mponina teo Ambohipo ary nisy aza ataontsika hoe ny mpitandro filaminana reto dia nanaparitaka izay nanao lacrymogène tamin'ny vahoaka nefa tafiditra anatin'ny tan'olona ary nisaotra n'Andriamanitra aza ireo vahoaka ireo nisy aza naratra nentina amin'ny hôpitaly, nisy ny sempotra noho ny etraketraka mitandro filaminana ka tafiditra anatin'ny tranon'olona ny lacrymogène. Maro ny fanehoan-kevitra ny vahoaka ny fandrindrana ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao ny fijalian'ny jiro ity efa tsy tenentsika intsony manko ny rano koa izany indrindra ny ray hina ireo vahoaka ireo isan'andro ve isan-kalina ve dia mijaly jiro. Ny isan'andro zao tsy tenentsika intsony fidiram-bolan'ny mponina ny vahoaka ireo efa tsy miasa intsony satria tapatapaka ny jiro. Misy aza tena may ny fitaovana tsisy hanaovana anazy. Koa hitantsika ihany koa zao amin'izao fotoana izao ty ny fanehoan-kevitra ny olom-pirenena rehetrarehetra ndao ary hojerentsika amin'ny alalan'ny sary sy video fanehoan-kevitra tamin'ny grevy ny vahoaka ny mponina tetsy Ambohipo izay. Ary za dino an-trano tompolahy tompoko vavy ny miabone na manao zay amina manao commentaire ahafahantsika mahatratra zavatra izay ihany koa no afaka mizarentsika tompolahy izy tompoko vavy. Madagasikara marina atsika te matonaly zany manafireny na andeha nanaparita lacrymogène amin'ny toerana ipetrahan'olo. Io vokatry ny lacrymogène latsaka matonaly olona toritato amin'io naratra. Olona toritato amin'io naratra safike pitika lacrymogène iny vaky tafitoly tafiditra an-trano sepotra olo tato tsy maintsy indesiny hôpitaly. Ke tsy haika karakory ataonareo hémorragie amin'izany na ite fotsiny nareo samy vita ary zanako na karakory fa zay kabary tato zay. Coucou les loulous, tantaraiko zavatra tsika androany. Nandeha nandoha jiro mamanay tamin'ny maraina dia adiny 3 be zao vao vita izay fandoavan-jiro zay. Ny antony hono dia tsotra. Voalohany indrindra feno olona tao amin'ilay toerana fandoavam-bolan'ny jirama. Satria matahotra ny olona hoe miakatra 500 be zao ny vidin'ny jiro raha ohatra tsy voaloha amin'ny fotoanany izany na tapahany zareo ihany koa ny jiro. Dia hoy aho hoe inona moa zany mampatahotra amin'ilay hoe tapaka jiro? Tsy efa zavatra iainana isan'andro hoe zany na mandoa vola ianao na tsy mandoa. Faharoa manaraka an'izay dia hoe ao anatin'ny filaharana ianao mandeha tsara ny fandoavan-jiro tapaka tampoka ny jiro tsy indray mandeha tsy indroa tsy ny telo fa inefatra be zao. Dia hoy indray aho hoe raha ohatra hoe any amina toerana izay any jirama toerana andraisandry zareo vola no vitandry zareo no manapaka ny jiro ao dia inona moa izay tsika no tsotapahany ny jiro? Eny fa mbola tsy tapitra teo ny tantara. Tonga taty an-trano amin'izay mamanay adiny 3 taty aoriana satria mazava ho azy voaloha ihany ny jiro ny farany dia reraka. Dia nanontaniako izy hoe inona zany zao mba tiandry ho atao? Dia hoy izy hoe mipetrapetraka mijery télé. Dia hoy indray mantsy azy hoe malahelo milaza amindrio hoe fa indrome fony ndray koa zay ny jiro ny tapaka taty amintsika. Dia tezitra izy. Vao maika tezitra izy. Dia hoy aho hoe inona moa zany ilay mampatezitra andry? Zany daholo ange ny fiainan'ny olona rehetra fa tsisy miteny. Dia vao maika izy tezitra.
Asa dia tsy sokatra marana saratsika zao Valmiaraban-drira mandray teraka amin'izao andro amin'ny sivy 5 minitra zao eto Madagasikara. Tonga soa anaty fahamezinana aty hatraminay. Raha hanapaka anjironareo, tsindriony ray. Raha tsy hanapaka, tsindriony roa. Raha hiverina amin'ny menu précédent, tsindriony kitana. Mankasitraka anao, veloma tompoko.